alady folome roapolo amby roa arivo alady zay mbola mitsika hatrany ny fiarahavavaka aty amin'ny fiangonana resortsika n'Andriamanitra izany. Naraka tsara ny fepetra rehefa napetraky ny fanjakana isika ary napetraka ihany koa aty amin'ny fiangonana tsy manalaka asotsika ao anatin'ny fampivavahana fa miafiketritsika na dia hoe mety maro manipona ihany azy zany rairay. Aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika Jesosy Kristy tomponsika. Amen. Hitantsika eo amin'ny tabilony salamo 120 andininy enina voalohany ho fidaratsika ny voninahitran'Andriamanitra. Tsangana riava be voninahitran'Andriamanitra isika. Ilaza zany salamo zany ka manambara ny fidarana azy manao hoe aminao Jehova manandrasako ny fanahy. Andriamanitro ianao nitoriko, aoka tsy homenatra aho, aoka tsy falino ny fahavaloko aho. Eny tsy somenatra zay rehetra miandry anao fa zay mivadika foana no menatra. Ampafantaro ny lalànao aho Jehova, ampianaro ny sitraka ao aho, tario amin'ny fahamarinanao aho ka ampianaro. Fa ianao no Andriamanitro ny famonjena ahy, ianao no andrasako mandritry ny andro, tsarovo ny andranao sy ny indrafonao Jehova, fa arak'izay arak'izay reny. Amen. Ny foko mankalaza ny tompo ary ifanahiko ravoravo amin'Andriamanitra mpamonjy ahy. Zany no tonombavaka izy tonokiranay tompo, fanotahinao indray izahay, mbola narovanao izahay ka indro tonga eto an-tranonao, deranao manome voninahitra anao, manaja anao, miondrika manoloana ny voninahitra ao ary maneo fa tsy menatra izay antsoina hoe zanakao. Ary fantatray tompo fa manaiky ho antsoinay hoe Andriamanitra ianao, koa dia manatre ity fotoana ity hatramin'ny farany ka hatramin'ny voalohany. Aoka ny fanahinao masina hitary-dalana anay ary ampianatra anay ny marina rehetra mandritra izao fantompo-vavahana izao. Amasino izay rehetra manatrika ity fotoana ity ary amarino amin'ny rahasoan'i Kristy izay rehetra mba ho voavela heloka mandrakarivo eo anatrehanao. Raiso ny fiderana, atolotra ianao, fa ny rininy fonay dia ny fitarian'ny fanahy masina, ny fanatrehanao feno ity fantompo-vavahana ity mba ho fanehoana ny voninahitra ao sy ny herinao zany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, Tompo sy mpamonjy anay,
no anaovanay zany vavaka izany. Amen. Petraka ianareo. Sapetrany amin'ny hira melohan'ny vakiteny isika. Ivavaka izy misotranao izay Andriamanitra ranay. Andriamanitra velona sy toa fahefana rehetra ny an-danitra sy ty an-tany. Misotranao izay Jesosy Kristy fa mbola mifahasoavanao na toy izao anay. Misotranao koa izay fa mbola afaka mitaniry eo an-tongotro anay izahay ankehitriny. Koa avifanay masina mialoava ny teninao, avifanay masina masino ny olonao, amasino ny mpanomponao, ary avifanay masina mametrany teny aty amponay ho fiainanay sy fikarinay, ho fampaherezana anay indray ary ho fampitomboana amin'ny finoanay. Amin'ny anaranao Andriamanitra tompony teny nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny bokin'ny Joba 7:20, ny 1:10 Joba 7:20, ny 1:1-10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny teny rehetra dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy avokoa. Dia mbola nandroso nanao ateny ihany Joba ka nanao hoe: raha velona koa Andriamanitra izay efa nandatsy amin'ny angariny sy ny tsito izay efa nampangidiny aiko, fa mbola tanatriny ihany ny aiko ary eo ambavoroky ny fanahin'Andriamanitra, dia tsy hanao teny tsy marina ny morotra ary tsy hanono mipitaka ny lerako. Sanatria raha anaiky ny anareo marina mandra-piala ny aiko, dia tsy anaiky ny tenako manan-tsina. Ny fahamarinako dia azoko mafy ka tsy ho foky. Ny foko tsy hanome tsiny akory na dia ny amin'ny andro iray mondrasy. Aoka ho hita fa ratsy fanany fahavaloko ary tsy marina izay mitsangana andolotra. Fa inona ny fanantenan'ny mpiasara velatsy raha maiky ny ainy ka tsy ho an'Andriamanitra fanany? Iay ny fitaraina amin'Andriamanitra raha ho zobaolina izy, ho azo ny ravoravoana manontsotoa, azo ny antso an'Andriamanitra mandrakariva fa izy. Izatsika mivakiteny Luka 7:20, andiny fahavalo ka hatramin'ny andiny 12 amin'ny fahalazaiko aminareo, nazoko no manaiky ahy eo anatehan'ny olo dia fifidanapolona izay izy eo anatehan'ny andin'Andriamanitra, fa izay mandary eo anatehan'ny olo dia ravina izy eo anatehan'ny andin'Andriamanitra. Fa nazoko no hanateny anolotra ny zanak'olona dia hahazo fameran-kely, fa izay miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy mba hahazo fameran-kely. Ary raha mitondra anareo ho ao amin'ny sinagoga sy ny mpanapaka ary manao fahefana izy, dia aza manahy izay havalinareo na izay ilazainareo, fa ny fanahy masina fampiarasanareo amin'izay ora izany izay mety ilazainareo. Izatsika vakiteny ao amin'ny Romanina 5:5-5:20. Fa izaho kosa raha dia matokony aminareo fa feno fahatsarany ianareo dia feno
fahalalana rehetra sady mahay mifananatra kanefa amin'ny fahasahinany andraty be sasany aminareo toy ny mampahatsiaranareo izay indray noho ny fahasavany men'Andriamanitra mba mpanompo Kristy Jesosy ho antsika tsirisa ka manao fanovana amin'ny tolivo sy filanitsaran'Andriamanitra mba ho raisina amin'ny fakasitrahana fanatitra deny jetirisa rehefa domasiny fanahy masina ka dia manana izay ataoko rehetra aho amin'ny Kristy Jesosy aho noho ny amin'ny Andriamanitra fa tsy safoka zay le zay zava-tsy nampanavony Kristy ahy na tamin'ny teny na tamin'ny asa mba hampanaiky ny jetirisa efa hely famantarana sy fahagakana ary tamin'ny hely fanahy masina dia hatao Jesorefa takaty manodidina hatany iorona no nahatanterahako ny fitolio filanitsaran'ny Kristy koa dia ataoko voninahitra ny hitory filanitsara toy izao sy eo amin'izy efa niantsony sy eo amin'izay efa niantsony kristianefa fandramo anofona eo ambonin'izay efa naolony sasany aho fa araky ny voasoratra hoe izay tsy lazana azy no ahita ary zay tsy nandeha no ahafaka raha masina sanasika anao ny fafalatsy ny filazantsara araka ny lioka toko faharoambin'ny folo andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy faharoambin'ny folo no perikupatsika ary toroteny amin'izao maraina izao io raha teo no mofinaina amin'ny alahady folo me 10 ivavaka isika Andriamanitra rainay efa naniraka ny fanahy masina tety aminay ianao ho an'ny fiangonana koa tario lalan'izay ahafantatra ny teninao ahazavao amin'ny alalan'ny fanahy masina ny fanahinay ahatakaranay ny zava-tsoa rehetra izay omenao amin'ny alalan'ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany amen. Luka toko faharoambin'ny folo andininy fahavalo ka hatramin'ny faharoambin'ny folo mpampianatra ny fanahy masina zany no hitantsika ao anatin'izany perikupe zany da hoe ny fampianarany fanahy masina inona no ampianarany fanahy masina atsika zay ny fitoatin'ny perikupe milohan'ny amakinan'ity Luka toko faharoambin'ny folo ity dia inona fa afaka mamaky ihany koa sika mijery ny Luka toko faharoa ambin'ny folo zay miresaky ny fandavan'ny fariseo ampahabe maso amin'ny Jesosy ary nilazany izy ireo hoe manana démonie i Jesosy ary setriny zany ny toko faharoa ambin'ny folo setriny zany tsy hoe fiampangana fotsiny fa fandavana ampahabe maso ny tompo izany ka nilazany sy amodim-pitsirany ny karazana fiatsaram-belatsy teo amin'ireo fariseo izay olona tokony alay tahaka kanefa dia manana izany toetra izany
mitarika makaty amin'ny resaka momba ny fanamasina zany rehefa tonga eo amin'ny toko 20 manomboka amin'ny andininy fahavalo isika indrindra fa ty amin'ny andininy faha 1 sy ny andininy 20 fanamasina zay hita omenombeny raha ny filazantsara ny liokany jereny fa tsy misaraka amin'ny tantara ny famonjeny famatotra amin'ny tantara ny famonjeny zany ka eo ambany fitsolovan'ny fanamasina no alalan'ny olona zay tokony ataony zay tsy azo ny atao ary anomezan'Andriamanitra ny haitao ny fahaizana teny na fahaizana manao zavatra anankiray inona no ampianaran'ny fanamasina ampianaratsika ny fanamasina raha mijery an'ity lioka toko 20 ity sika ny 15 ka hatramin'ny 20 hoe inona no tokony atao inona no tsy azo atao ary inona no ahitao ampianarana atsika zay mantsy ny mpampianatra hoe ty azo atao na tokony atao ity dia tsy azo atao mihitsy ary ito kosa no tokony atao ito no fahaiza manao zay atolotra inona tokony atao ny tokony atao rehefa mamaky amin'ity pellicule ity sika dia ny manaiky ampahabe maso amin'ny Jesosy Kristy zay no ampianarana atsika manaiky ampahabe maso amin'ny Jesosy Kristy zao no lazain'i Jesosy Kristy hoe nazovo manaiky aho eo anatrehan'ny olona dia eken'ny zanak'olona kosa izy eo anatrehany anjerin'Andriamanitra ajerovana ny teny anankiray eo amin'ny Jaona 1 toko 2 toko 4:2 ity Jaona 1 toko 4:2 hoe izao no ahafantarana ny fanahan'Andriamanitra ny fanahy rehetra zay manaiky fa efa tonga tamin'io Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra ka hoe manaiky an' Jesosy eo apahy be maso dia tsy asany saina fotsiny tsy hoe ianao fotsiny no lazain'olo hoe tokony anaiky dia manao fa asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika zany fampianarany fanahy masina no ahaizantsika manaiky an' Jesosy Kristy fitarihan'ny fanahy masina no ahaizantsika manaiky an' Jesosy Kristy ary zany no lazain'ny Paoly apôstôly amin'ny Romana 9 any izy laza hoe zay tarihan'ny fanahan'Andriamanitra no inona zay izy zanak'Andriamanitra zay tarihan'ny fanahan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra ka ny teny hoe manaiky dia miteny maso-bahoaka ny dikany amin'ilay teny zika eo homologue eo mitovy amin'io nangalany teny frantsay hoe ny homologue eo dia miteny maso-bahoaka no dikany ary tsy vitany hoe miteny maso-bahoaka fotsiny fa manaraka ny fepetra samy hafa fa eto zany izy dia tsotra hoe miteny maso-bahoaka fa Jesosy Kristy mijoro eo mason'ny fiangonana ao amin'ny fivoribe ny fiangonana fa Jesosy mpamonjy manaiky an'izany io ny salamy 1:10 hoe alleluia ideran'i Jehovah ny foko rehetra eo amin'ny fivorin'ny marina sy ny fiangonana lehibe tsy atao foana zany hoe tonga ty am-piangonana kosa fa fijoroana vavolombelona io fa manaiky an' Jesosy Kristy mitombo mpamonjysika ary tsy ataontsika mason'ny fianakaviantsika rery na mason'ny olona vitsivitsy fa maso-bahoaka ilazantsika fa mpamonjy antsika Jesosy Kristy azany nge no amerimerenana ny hoe fanekam-pinoana azonao atao rery eny an-trano fanekam-pinoana nge fa atao aty am-piangonana zany mba nehoana izany afaka malala fotoana zao hijoroana ho tena kristianina ary zany no ampianarin'ny soratra masina atsika zany no ampianarin'ny fanahy masina atsika hoy ny teny fanevantsika tamin'ny taona lasa hoe aza menatra ny vavolombelona tompontsika aza menatra ny vavolombelona tompontsika raha sanatria misy fiasaram-belantsika amin'ny maha-kristianina dia ho ahariary ny tompo zany ho ahariary ny tompo zany ary rehefa miharihary izy zao be ny olona mandany finoana zao mbola resantsika rehefa zao betsaka ny olona matahotra velondray zany matahotra dia mandany finoana be dia be ny olona zay lasa tsotro zao toy ny milaza hoe zany Andriamanitra zany hoe dia aharo anay fa aloha ihany zay no misitrika tsy diso akory no misitrika saingy raha ohatra ka misitrika miaraka amin'ny tahotra sy ny tsy fahatokinan'Andriamanitra dia tsy kristianina zany
ary rehefa manao an'io fanekepin'olo tsika zany hoe filazana pahabe maso fijoroana i maso bahoaka fa kristianina io sika dia eken'andriamanitra ny folotsika araka ny tenin'i Jesoa ihany fa tsy ny teniko akory azovona azovona manaiky aho anatrehan'ny olona dia ekeny ny zanak'olona kosa izy eo anatrehan'inona ozy izy ianjelin'andriamanitra zany hoe ekeno marina ny fotoanao ny fandavana an' Jesosy Kristy dia miteraka fandavana ny fandavana an'io Jesosy Kristy io dia miteraka fandavana ny fandavana an' Jesosy Kristy dia mety miseho amin'ny endrika maro fa ohatra hoe ny an'ny Petera dia mivantana be nandahan Jesosy itelo tsy namany aho ianao koa naman'io Galileanina io tsy fantatro mihitsy zany fa ny fandavana io dia mety anana endrika be dibe amin'izao andro misy atsika izao ny fanekena azy ho mpamonjy kanefa tsy matoky azy ny fanaovana zavatra mifanohitra amin'ny sitrapony ary loza ho an'ny fiainantsika zany atahinika manana zany fiainana zany tsika andeha sika hijoro vavolombelon'ny tompo ary tsy homenana ny vavolombelona zay tokony atao ny tsy azo atao dia ny maniratsira ny fanahy masina zay fampianarana faharoa maniratsira ny fanahy masina zao ny voalaza ao amin'io soratra masina io nazovy no anao teny anohitra ny zanak'olona dia azo famelan-keloka fa zay maninona am'izay izy zay teny ratsy ny fanahy masina dia tsy azo famelan-keloka tsy azo zany famelan-keloka zany zay teny ratsy ny fanahy masina fanira tsara ny resahany eto dia teny hoe blasfemia fanira tsara filazana diso na fanazavana diso filazana ratsy fanaratsiny ny asan'ny fanahy masina ny fifanoerana amin'ny filazantsara toy ny nataon'ny fariseo valony asan'Andriamanitra fa raha namoaka demoni Jesosy raha tokony hideran'Andriamanitra izy ireo hahatakatra ny mahamesian'i Jesosy dia ny zavatra nylazay dia hoe manana demoni rangahy io manana demoni io ary ny lohan'ny demoni ihany namoahany demoni raha ny fanazavan'i Jesosy dia azo deferina na azahoana famelana ny fanaovana teny manohitra zanak'olona zay ny voalaza eto zany hoe manohitra ny tenany fa tsy ny asany azo atao zany ny tsy hoe azo atao moa ny tena marina koa fa mety ataon'ny olona zany hoe tsy tia olona anankiray izy manohitra azy izy milaza azy hoe io dia zanak'ilay mpandrafitra io zanaky Maria Joseph io fa tsy azo ny atao ny miteny hoe asany devoly na hoe manana demoni Jesosy rehefa namoaka ny demoni izany Jesosy zany hoe tsy azo tenen'ny ratsy ny asan'Andriamanitra fa fitenenany ratsy ny fanahy masina zany raha zaka amin'ny teny tsotra zany dia hoe azonao lazaina na misy pasitera na mpiano na mpitoloteny zany iny rangahy iny takan'izao iny enge olona ratsy endrika iny olona tsy nianatra iny etsetratsetra fa tsy azonao ataony manao hoe zany zavatra lazaina zany zany toroteniny zany dia tsy izy zany toroteniny zany fa asa devoly ny torotenin'iny olona iny sanatria tsy misy famelan-keloka ho an'ny olona maniratsira ny fanahy masina ny teny ratsy ny fanahy masina zany hoe raha ohatra ka misy olona maniratsira fivavahany dia fitenena ratsy ny fanahy masina zany mety misy olona maniratsira ny olon'Andriamanitra tsy maninona zany za tsy miteny hoe tokony haniratsira izy akory fa tsy hampaninona ny olon'Andriamanitra akory zany fa misy olona miteny ratsy kosa ny fanahy masina ny asan'Andriamanitra dia tena tsy azahoana famelan-keloka zany ary inona moa zany hoe miteny ratsy ny fanahy masina zany mitovy hevitra amin'ity Hébreu toko fahenina andininy fahadimy ity zany andininy faefatra ka hatramin'ny fahenina marina koa zao no amakiko azy avy ato amin'ny Hébreu toko fahenina andininy faefatra ka hatramin'ny fahenina fa izay efa no azavaina indray mandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-tany tsy efa nandray ny fanahy masina ary efa nanandrana ny teny tsara n'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana ho azy nefa ny hemotra dia tsy azo avoziny indray ho amin'ny fibebahana satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny azo fijaliana ka manao azy ny fahamenarana ny olona manombo ny ray an'i Jesosy Kristy amin'ny azo fijaliana satria mihemotra efa nivavaka zao efa nandray ny fanasan'ny tompo zao efa mba notokanana mpitandrina na ho dekoniny zao efa vita batisy zao kanefa dia miverina indray manao ny fanao
ratsy rehetra lasa miverina amin'ny fanompitsapy, lasa miverina amin'ny fantavana an'Andriamanitra, amin'ny faniratsirana an'Andriamanitra, dia tsy azo avozona ho amin'ny fibebahana zany. Ina moa lazay ny soratra masina teo mandahy, izay mandahy eo anatrehan'ny olona izy. Efa mijery an'io fitenen'ny ratsy fanahy masina io tsika dia hoe ny mandahy an Jesosy eo anatrehan'ny olona dia tsy azahoana famelan-keloka satria manamafy ny fiemorana zany. Mandahy zay efa nikely, zay efa niraisina. Afaka malala miteniteny foana ataon'ny olona ankehitriny dia tsy hoe fa iratsirana an'Andriamanitra ihany sy ny asany, fa maneho ihany koa ny fiemorana. Voalaza ny soratra masina zany fa any parany any ny olona dia hevitra amin'ny finoana ny sasany, manaiky fanahy mamitaka sy fampianarana demoni. Be dia be ny fampianarana sahany hafa miparitaka amin'izao fotoana izao, paritaka etseroa, ary tsy vitsy ny olona zay voafitaka ireny ka manaiky izany no fitiava-karena, no fitiavam-poninahitra, no fitiavana zavatra hafa. Tena mila mivavaka sika ravana malala, tena mila mivavaka sika, ary tena mivavaka mba hangataka ny fanahy masina, hampianatra antsika tsy hiteny ratsy ny fanahy masina, tsy hanaonao foana eo amin'ny asan'Andriamanitra. Ary mitovy amin'ity tombavaka ny mpanao salamo ity, salamo faha-valopolo andininy fafito ambin'ny folo sy faha-valo ambin'ny folo, no tombavaka tokony ataontsika. Fa hoy izany salamo izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aoka ny tananao amin'ny lehilahy ny tananao ankavanana, dia amin'ny zanak'olombelona izay nampaherezonao anao, dia tsy hemotra hiala aminao zahay, velomo zahay, dia hiantso ny anaranao. Zay ny faharoa. Ary ny fahatelo dia izao, ny haitao ampianariny ny fanahy masina. Inona no zavatra ampianariny ny fanahy masina antsika? Efa nilazaina ny hoe ny tokony atao, ny tsy azo atao, dia izao kosa dia hoe inona no haitao zavatra ampianariny ny fanahy masina antsika. Na fahaiza manao. Ny haitao dia ny fahaiza miteny manoloana ny fitsarana. Ny teny frantsay hoe plaidoyer, zany hoe miaro tena, afaka mandahy tena. Zany no men'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Izao voalaza ny soratra masina hoe mampianatra izay mety holazaina ny fanahy masina. Zany hoe manome ny karazana fahaiza manao, ny teknisité, hoy ny teny vahiny. Fahaizana mandahatra iovatena plaidoirie, sahala amin'ny ataon'ny avokat, ataon'ny mpisolo vavy. Fahaizana mandahatra mba hiarovana ny tena sy ny finoana. Tsy mora akory ny mijoro amin'ny finoana io, tsy mora akory ny mijoro amin'ny finoana. Fa mety hahatonga fitsarana ny ezeza izany fijoroantsika amin'ny finoana izany. Eny amin'ny sinagoga sy ny mpanapaka ary ny manam-pahefana hoy ny voalazan'i Jesosy atao anatin'ity andininy ity. Tany anatin'ireny sinagoga ireny dia misy antsoina hoe sinédiona, izay misy 70 karazana mpihevitsara, kanefa manam-pahefana be, anapa-kevitra hitsara kasika amin'ny fivavahana. Izany karazana mpihevitsara zany. Ary io no nitsaran'i Jesosy, io koa no nitsaran'ny Paoly Apôstôly, izay afaka mety manam-padoa araka ny fiteny. Zany hoe tsy manam-pahefana mona moa izy fa hoentiny any amin'ny manam-pahefana ara-panjakana. Jesosy dia nentiny nakany amin'ny Pilato izay manam-pahefana solon-tenan'ny fanjakana Romanina, atany no namoahany didy fanameloana azy ho faty. Dia raha tongeny ianao izy hoy Jesosy, dia aza matahotra ianao, aza manahy fa omenanao izay tokony lazaina, izay tokony atao ao anatin'izany. Eto izao tika dia ampianarin'ny fanahy masina fa tsy hoe mangina fotsiny tsika miandry izay tranga amin'ny zavatsarotra mety hitsanga eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, fa omen'Andriamanitra izay holazaintsika, hiarovan-tena mba hiarovana ihany koa ny finoana. Asa raha toay ianareo fa zaho dia mahita fa mahamay be ny fitenitsika, mahamay be ny fitsaran'ny olona ny finoana amin'izao fotoana izao, ny fitsaran'ny olona tsika kristianina. Raha mipetraka any an-tranotsika dia milaza hoe ndao tsika mipetraka any an-trano, dia milaza ny aiza ny finoana ireny, ary matahotra ihany koa. Makaty am-piangonana tsika, milaza ny reny ihany mahay makany am-piangonana any, paritaka eo aretiny io. Ary tsy ny endriky ny finoantsika ihany fa votoaky ny finoantsika no resana n'ireny olon'ireny hoe iza marina moa zany Jesosy zany, ina moa nitokina amin'izany Jesosy zany.
itokina amin'izany andriamanitra zany mila olona nampianary ny fanahy masina ny fijoroana amin'izany fa tsy vitan'ny saina fotsiny zany tsy vitan'ny hoe manandoha manatsaina manan-kevitra ianao satria ny teny ampianary ny fanahy masina dia teny mety atao na mety ho lazaina teny dikateny hoe mety ho lazaina na mety atao dia hoe mifamatotra zany no dikateny arabaky teny mifamatotra tanteraka mba amin'ilay fiarovatena mifamatotra tanteraka amin'ny finoana ka tsy mampianatra fotsiny zany tsika na miaro tena fotsiny amin'izay sady mampianatra ihany koa ny finoana mampita ny finoana amin'ny hafa ihany koa sika ao anatin'izany rehetra zany zao ny voasoratra ao amin'ny Matotoko 7:7 fa raha manolotra anareo izy dia aza manany amin'izay fomba hitenenanareo azay ho lazainareo ino tsara zay zao lazainy Jesosy zao fa omeko anareo amin'izany io zany zay ho lazainareo aza manany amin'izay fomba hitenenanareo metody fomba fiasa ary zay ho lazainareo ny fotoatiny sady meny atsika hoe zao ny fomba fijoro zao ny fomba filaza zao ny fiatsika tokony atao no meny atsika io hoe zao ny lazaina ary zany io hoe mandray ny vonina fotsiny tsika efa ao amintsika io fanahy masina io dia mandray ny vonintsika mila mijoro tsika manoloana zay mety mpanenjena manoloana ny zava-tsara manoloana ny karazana faniratsirana amin'izao eto amin'izao tontolo zao ny fahasahiranana iainan'ny olona rehetra dia mila mijoro tsara amin'ny maha-kristianina tsika satria mijery antsika ny olona mijery antsika olona io mitovy amin'ny hany ve ianao sa manana fiainana hafa kokoa ianao raha nampianary ny fanahy masina ianao raha manana ny fanahy Kristy sika dia ho ampianary ny fanahy masina tsika ka ho haitsika tsara fantatsika tsara hoe zao ny tokony ataoko dia ny manaiky amin'i Jesosy Kristy ampahabe maso fa izy ny mpamonjy ahy ary zao ny tsy tokony ataoko dia ny maniratsira ny fanahy masina fa tsy azahoako famelan-keloko zany ary zao ny fahaiza-manao omen'Andriamanitra tsy matahotra fa raha tonga ny fitsarana natsarain'ny olona dia ajoro ilaza amin'ny olona zay tokony ho lazaina anambara amin'ny olona fa Jesosy Kristy dia mpamonjy an'izao tontolo zao Jesosy Kristy no mpamonjy ahy ka tsy manatahotra na manoloana ny fahavalo azy afaka malala tsy resaka sain'olombelona zany fa mila manaiky tarihan'ny fanahy masina tsika ary zany no loha hevitsika amin'izao fotoana amin'izao akatoavy ny fitarihan'ny fanahy masina fa rehefa makatoy ny fitarihan'ny fanahy masina tsika dia aza matahotra fa omen'Andriamanitra tsika zany tsy hiten-dato velovelon'ny fanahy masina tsika ho haitsika hoe inona ny tena tokony ataontsika ary omeny antsika ny talenta aza hotsika mijoro vavolombelon'ny tompo amen favaksika rehefa mamakivaky an'izany soratra masina zany zay tompo dia mahita ny fiainanay hoe tsy mifanaraka amin'ny teninao menatra zay ilazan'ny tenanay hoe kristianina na ny mivimbona baiboly eny an-dalana aza mahamenatra anay mainka moa fa ny hilaza amin'ny olona ny mpahabe maso indrindra fa manoloana n'iro olona tsy mino miara-miasa aminay na miara-monina aminay ilaza amin'ny hoe kristianina zay ary Jesosy ny mpamonjy anay izy ny mpanjaka manam-pahefana amin'izao rehetra zao dia tsy sahinay kory zany mifona aminao zay mety efa nisy fotoana azon'ny fakapanahy zay haniratsira ny asan'Andriamanitra amindreo fo zay tompo amindreo fo zay fa Andriamanitra mpamindra fo ianao ary misaotra anao zay no ny amin'ny talenta nomenao na dia tsy ampiasainay azy zany matetika ampianaro zay fanahy masina ahay mibebaka amin'ny fahotanay rehetra ary ao anatin'izao vavaka mangino zao no anaovanay zany tsy fantatra akory zay vavaka tokony ataonay ko vonjeo amin'ny fahalemenay zay ny fanahy masino
ary avelo eloko izay fa miantoraka aminao ny Jesosy Kristy avy an-Nazareta. Amin'ny anaranao no angatana izany. Amen. Fitiavana manakizay no nitiavako anao, koa izany no amparitako famindraboanao. I Kristy izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny kosa isika. Noho izany dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no nambarako aminao fa voavela ny akao noho ny anarany masina mandianaka aza manota intsony. Amen. Sambatra ny olona voavela ny ekony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Fanambarana pabe maso ny filotsika an'Andriamanitra ray zanaka ny fanahy masina manao hoe isika mino an'Andriamanitra iray fa tsy tompo manao lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra nanitana antsika ary amin'ny Jesosy Kristy tompo iray zanaka lahy an'Andriamanitra teraky ny rainy ka alohan'izao rehetra izao ny mazava avy amin'ny mazava Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra ateraka fa tsy natao ray amin'ny zavatra rehetra izy no nahariny izao tontolo izao ny amintsika olombelona sady famonjenantsika dia nidina avy tany an-tanitra izy ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny dia tonga olona izy mboana tamin'ny azo fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny nanapahany Ponto Pilato izy nijaly izy ka nalevo nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra izy niakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka eo an-tanana ankavanany ray avy any indray amin'ny voninahitra tsara ny velona sy maty ary manak'izay ny fanjakany isika mino ny fanahy masina tompo sady mpanimiaina izay avy amin'ny raisiny zanaka
haitsaona sy akalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavampaminany, isika miny fiangonana iray miorona amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manera zao tontolo zao. Isika manaiky ny batisy iray famelan-keloka sady manantena ny fitsanganany maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Pitaka ianao miaravatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika ariavako. Men'Andriamanitra indray ny fotoana ity isika afaka miara-mivavaka tato am-piangonana ary tombo-nday nisy tombontsoa lehibe omen'Andriamanitra antsika izany. Inoko fa tena tsaroantsika izao ny mahasarobidy ny fiara-mivavaka, sarobidy izany hoe ato tranon'Andriamanitra izany. Ary fifaliana ao antsika ny afaka manao izany, fa dia mbola misy aza ny toe-javatra izay mbola manery antsika tandrina fatratra araka ny fepetra samihafa izay efa napetraka. Fitandremana dia eo saingy tsy asolotsika an'Andriamanitra novinana ny fitandremana, fa matoky an'Andriamanitra mandrakarivotsika. Koa dia mahereza ry havana malala araka ny teny ny soratra masina hoe izao dia izao ny fampionana anareo, ko nahoana ianao dia matahotra ny zanak'olombelona mety matiny sy ny zanak'olona izay atao tahaka ny ahitra ka manadino any Jehovah mpanao anao izay mamelatra ny lanitra sy nanorona ny tany, ka matahotra lalandava mandritry ny andro ianao noho ny fahatezeran'ny papaholy. Fa raha mikely amono izy, fa iza aizy intsony izay fahatezeran'ny papaholy izay mitanondrika dia afaka aingana sy fahateavarina ao andavaka izy ary tsy ho diso anina. Salamo faika amin'ny 20 andininy 12 ka hatramin'ny 512. Aterahany toko aminao ane zany tenin'Andriamanitra zany ka hahajoro tsara ianao. Davako malala miandrandra ny pentekostsika ary manantena fa isokatra miandalana zany, ary manantenitsika fa hiara-mankalaza ny pentekosta aty am-piangonana ary maka zany fanantenanantsika izany sy fanohizana ny asan'Andriamanitra. Mara fa tsy hoe ny volako no mendanja mihoatra noho ny zavatra rehetra ary tsy zany loatra ary tsy zany mihitsy no mahateny am-panahintsika manao ny fampivavahana taka ny fiangonana hafa rehetra, fa ny andraisantsika ny tenin'Andriamanitra ny fampahiresana ny fampivavahana dia efa eny amin'ny biraon'ny fitandremana eny ny valopy pentekosta izay anatenantsika hoe hiara-mankalaza ny tomponsika, fa tsy afaka ranao zantsika tamin'ny pasika dia ho afaka manao zantsika amin'ity pentekosta indray mitoraka ity indray ho voninahitr'Andriamanitra. Ka dia raiso amin'ny fifaliana zany ho an'izay afaka mandray tsy afaka mandray moa fa tratra ny fahasairahana samihafa fa tsy afaka manao na inona dia tsy hometsiny amin'izany akory fa mety nambava tsika satria fampitsinosika ao anatin'izany. So tsika dia tonga mivavaka fangatahana vavatsika ry havana malala ndreto izay Andriamanitra tonga eto tranonao izay ary zany ihany ny fifalinay na ny eo tokoa nambaravaran'ny tranon'Andriamanitra azy dia aleonay mitoetra ao andro lava toy izay eny tokoa nambaravaran'ny ratsy fanahy hoy ny filazan'ny soratra masina. Ndreto izay mpanomponao efa nomenao fahafahana izay angataka izay irin'ny fonay ary dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Irin'ny fonay anery tonga dia izao hoe ho afaka amin'izao arety mandoza mangenja azy izao ny firenenay, ho voaro amin'izao ny malagasy ary ho anisan'izany izay ho arovanao manokana ny kristianina ny mpanompon'Andriamanitra rehetra izay mahatsiaro mitodika amin'Andriamanitra, ary izay mpanomponao dia aningana ao anatin'ny maro fa tsy ahakasika anay ny ratsy. Toboany angatanay dia omeo anay ny fikarakaranao amin'ny maha-Andriamanitra ray anao, omeo anay izay ho anay sosotsonay isan'andro ary asa velona menatra izay fa mpanompon'Andriamanitra izay hiantoy ny fiainanay izay irin'ny fonay na dia ao anatin'izao zavatsarotra izao azy dia mbola homenao malalaka izay ny angataka izany aminao, fa dia angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany, na ho an'ny fahasalamanay, na ho an'ny asanay, na ho an'ny tediavam-bola izay ivelomana, na ho an'ny ankonanay, eny ho an'ny fiangonana sy ny firenena. Tompo raha manao vavaka mangina ao anatin'ny sekondra vitsy dia vitsy izay dia ataovy mahatratra ny andro iainana kosa ifanimbavaka omen'Andriamanitra anay.
Zany tonom-bavaka izany tokoa dia matoky izay fa hamaly izany ianao satria Andriamanitra mpamaly vavaka akamba ray mivavaka nampianaran'i Jesosy anay manao hoe raha inay io izay an-danitra masinna anie anaranao tonga anie ny fanjakanao atao anie sitraponao ety an-tany tahaka dia ny an-danitra ho anan'io izay anina sahazo anay ary mamelany evokay ka namelanay izay neloka taminay aza mitondra anay mifakampanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. So sika dia hitsangana an'olo tena ho an'ny tompo sady io no tsy hoe solony avao fa tena fanolorana ny rakitra ho mariky ny fanoloran-tenantsika ny hira voalahatra dia raisina ny tsodrano tsy mipetraka intsontsika raha tsy efa vita ny hira mamarana ny fampivavahana tsangana rehefa malala eo amin'ny solaika io ny hira. Sotrano atolotra ho anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo mba ho tanteraka ianareo ka tsy hanatsiny mandra-piavin'i Jesosy Kristy tompontsika ho aminareo ny fiadanany. Amen. Manao Andriamanitra tokana sady enjireny ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Firafanisika manao ny rakitra sy mamonjy fidina.